tsy mitovy dia lasa mifakalana no mibahana fa ny fitiavana dia tsy manjaka. Ny tenako manokana dia tsy manisy olana ary amin'ny fangatahana fidian'ny vadiny teo aloha izay tsidika ny reniny marary zany hoe tsy manana ny tsy fahasalamana zany. Ny rafozako dia ndoza amin'ny fahafatesana volana vitslasy zay tsapako loatra ny fanenjehana nataon'ny fomban'ny teo aloha ny rafozako nindrikendrehana tamin'ny zavatra tsy nataony lazaina fa nanampy ny ireo maramila izay endrikendrehana fa nanonga-panjakana. Ny andro ny tenenana an'izany ny rafozako dia teo anelanelany fahafatesana sy ny fahavelomana satria ny andro ny tenenana an'izany izy dia tany a Frantsa natao opération ary nisorona ny poumon nefa dia endrika sy fanenjehana no natao aminy. Nondaozan'ny fahafatesana izy satria rafozany eto ny resary ny rafozako sy ny rafozan'ny filoha teo aloha dia mbola nenjehana ihany hoe tokony efa ela izy no maty retsetsetsetry zany fisainana malagasy zany zay le teneniko hoe fanivanana tsika atao tokony esorina. Tsika tsy amaly ny ratsy ny ratsy ary za dia miteny fa tsy mametraka olana amin'ny fitsidian'ny ramatoa vadiny filoha teo aloha any reniny izay marary fa inotsika ary rahantsika mahita ary efa noekeniko zareo fa tena fitsidiana humanitaire na mikasika ny fahasalamana no atao ary rahantsika mahita ary mino fa tsy afangaro na atao fitaovana politika ny aretina ray aman-dreny na atao fitaovana politika